mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miona aminao indray hitam-panarahana ny fiaraha-mandinika ny tenin'Andriamanitra mana isan'andro ary dia mirary ny fitahin'ny tompo ho aminao hatrany. Manohy ny fiaraha-mandinika ny amin'ny boky Nehemiasika ka ny toko 9:1 ka hatramin'ny 7:10 no vakintsika anio. Alohan'ny hamakitsika izany dia mbola hiara-mivavaka isika aloha. Andriamanitra misaotra anao indray izay raha afaka miara-miondrika amin'ny fanentrentenao anatrehanao, hiaraka miaino indray ny teninao, teny izay hanazava aminay indray ny zava-misy izay tokony ataonay. Misaotranao izay satria fantatray raha io fa na dia efa taon-jato maro aza, taona 10 no nisiny zao tantaran'ny Nehemia zao, dia mbola manan-kambara aminay mandrak'androany satria ny lanitra sy ny tany no levona fa ny teninao tsy mba ho levona mandrakizay. Mangataka aminao ary zay kehitriny, ampianaro zay tompo izay tianao ampianarina anay indray, amin'ny anaranao Jesosy tomponay no angatana izany. Amen. Nehemia toko 9 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 7:10 no hovakintsika indray anio. Dia ho jerentsika indray izay fahamarinana tian'ny tompo ampianarina antsika mba andraisantsika torohevitra amin'ny fiainantsika andavanandro. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary rehefa reny Sanibala sy Tobia sy Gasema Arabo mba amin'ny namany fahavalonay, fa efa nanao ny manda aho ka tsy nisy banga intsony. Kanefa tamin'izany andro zany tsy mbola voalatsako ny lela vavahady. Dia naniraka ho an'ny amiko Sanibala sy Gasema ka nanao hoe, avisika iaona ao amin'izay vohitra anankiray amin'ny tany lemaka. Tany lemaka iono kanjo ny kiasa hanisy ratsy ahy izy roa lahy. Dia naniraka olona ankany aminy aho kosa aho, ana hoe asa lehibe no ataoko ka tsy hafa midina aho. Nahoana no ilaozako midina any aminareo ny asa ka hatsahatra? Kanefa mbola naniraka tamiko inefatra arak'izany ihany izy, ary zaho kosa dia mbola namaly azy toy izany ihany koa. Dia ny raha ny Sanibala fanindiminy zatoviny ankeo amiko arak'izany ihany, mitondra taratasy ny velatra teny tanany izay nisy soratra hoe, efa mahoraka any amin'ny firenena maro zao teny zao. Sady lazay ny Gasema hoe, ianao sy ny jiosy dia mikasa ikony, ka izany no anaovanao ny manda. Ary arak'izany teny zany dia mikasa ho mpanjaka ny hono ianao. Sady efa nanendrim-paminany maro ilazanao any Jerosalema hoe mpanjaka any Joda. Ary ankehitriny dia ho reny mpanjaka zany teny zany. Koa visika hiara-mihevitra. Dia naniraka ho any aminy aho anao hoe, tsy mariny zany zavatra lazainao zany, fa tao amponao ihany ny namoronanao zany, fa tapitahotra anay ianao ka ho izy ho kivy amin'ny asa izy ka tsy atotosa. Ankehitriny ampaherezy hoe ny tanako. Ary zaho dia tonga tao an-tranon'ny Semaia zanaky Delaia, zanaky Meatabela, zay niditra aminy tao dia hoy izy, andeha isika hiditra ao an-tranon'Andriamanitra ao anatin'ny tempoly, ary ao ka harindrisika ny varavarana, fa ho avy hamono anao izy. Eny, ho avy alina hamono anao izy. Dia hoy zaho, moa ny lehilahy tahaka tokony handositra va? Iza ny olona tahaka ny mahazo miditra ao amin'ny tempoly ka ho velona, tsy hiditra ao aho. Ary hitako fa indro tsy Andriamanitra ny naniraka azy, fa nilaza zany faminaniany zany amin'ny tany ahy izy, satria no tambazany Tobia sy Sanibala. Zany nanambazany azy, mba ampitahotra ahy ka hanaovako zany ka hanotako dia azo ny teny ratsy hanaratsianahy. Ry Andriamanitro, tsarovy Tobia sy Sanibala arak'izany asany zany, mba amin'ny noadia-paminany vavy sy ny mpaminany sasany koa zay mampitahotra ahy. Dia vita
tamin'ny 2 andro ny manda, de tamin'ny andro 5 tamin'ny volana Elola. Ary rehefa reny fahavalonay rehetra izany, dia raiky tahotra ny firenena rehetra manodidina anay, sady hitany fa tsinitsinina izy, ary fantany fa Andriamanitray nahavitana izany asa izany. Ary tamin'izany andro zany, ny manakaja amin'ny Joda dia nampitondra taratasy maro ho any amin'ny Tobia, ary ny avy amin'ny Tobia kosa tonga tany aminy. Fa nisy maro tany Joda efa nienina ny ray tetika taminy, satria vinantony Senaia zanaky Ary izy, ary Joanana zanany lahy efa nampanambadiny ny zanakavaviny Mesolama zanaky Berekia. Ary nisy koa teo anatrehako nilaza ny soa nataony, ary nilaza ny teniko tany aminy kosa. Tobia kosa nampitondra taratasy ampitahotra ahy. Ray Masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana hitatsika amin'izay voalaza novakina teo? Maro ny tetikadiny fahavalon'ny Nehemia ampitsaharana ny fananganana ny manda. Maro ny tetikadiny. Ireto avy zany tetikadina avoakan'izany. Ny voalohany, avy isika iaona. Avy mba dinidinitsy sika amin'ity raharaty avia. Kanjo izy, ny zavatra hita fantatry Nehemia, ny kasa nisy ratsy izy rola, sany bala sy Tobia zany. Ray zay. Rehefa tsy nahazo azo tamin'ny voalohany izy, de naniraka inefatra. Misesy. Andao ihany re, andao ihany. Fa Nehemia kosa namaly hatrany izy. Ny anankiray koa, iraka fandiminy. Ary amin'le iraka fandiminy dia mitondra taratasy fampitahorana, fanelezana tsaho. Ary inony zany? Mikomy ianareo, ikomy ampanjaka ianareo, efa mahoraka eran-tany fa ikomy ampanjaka ianareo, ka hitanareo nge oreny mpanjaka zany de oloza ny anjoanareo. Faharoa manarak' zany, ianao ny Nehemia, manandra tenao mpanjaka ianao, efa fantatry zany, tetikadinao zany, te anjaka am'ireo olona reo ianao, ary efa nanendry mpaminany ianao, hampanjaka anao. Zavatra ny foronina daholo ane zany rehetrarehetra zany. De modina tany hoe, avia ty ara-mihevitra tsika, fa efa tonga any antsofin'ny mpanjaka ane zany, ka loza ane no anjoanao, fa avia ty ara-mihevitra tsika. Tetikady zany. Ny 12 nanamby vola Semaia isan'ny mpaminany izy, haninona, hamitaka ny Nehemia. Zava-doza koa zany. Mpaminany mora fitahina, raviravezana vola, de hampanota ny Nehemia. Haninona, andao tsika ozy fa ianao ane ontsy te diavy novonoina ka andeha tsika hiditra ao amin'ny tempoly. Andao tsika hiditra ao fa ao ianao ny miafina, fa raha tsy zany ianao matiny ianao, fa raha ao amin'ny tempoly tsahany miditra ao fa andao ianao ao. Nehemia nefa tsy manana fahefana hiditra amin'ny toerana masinao, satria tsy mpisorony izy. De mpaminany, de ozy Nehemia hoe, ahoana ny valy teniny? Tsy nanaiky reny teti-dratsy ny fahavalo rehetra reny Nehemia. No laviny Nehemia daholo zany rehetra zany. Natao azy daholo ny fampitahorana, natao azy ny fanangolena, natao azy ny fanirahana mpaminany sandoka, etsetera. Fa tsy nanaiky zany Nehemia. Valy teniny, tsy atsatro ny asa, 7. Tsy marina ny fiampanganareo asy ny tsawa elinareo, 15. Te anakivy fotsiny ianao, za tsy anaky an'izany, 20. Tsy hiditra ao aho satria tsy tokony ataon'ny olona tsy mpisorona tahaka azy zany. Ry havana malala, eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny zava-doza indrindra de ny fanangolen'ny demonia. Avy iaraky tsika fa
zay neka mba mitady ny aso anareo anky avia de misy fanangolena taon'ny demonia to zavatra verina fo mety kanjo tena fitaka satana neka mpamitaka hatrany am-boalohany izy ary ny mampalahelo de sao zavatra tena nampalahelo indrindra de zao ny fanekeny Semaia no ravoravezan'ny Sanballat sy Tobia avona ka hamitaka Nehemia. Raha olo kafa fotsiny ihany manko no ampandefasana taratasy de mba eo ihany fa rehefa mpaminany angamba mba iaino ihany Nehemia. Fantatry zareo fahavalo zany. Ary ny zava-doza de ny olon'ny fiangonana manaiky ho fitahan'ny Satana amin'ny ravoravezam-bola corrompu raha sanatrika misy zany. Eto de nisy zany Semaia hamitaka an Jeremia. Ny tena ady sarotra riavana de zao raha ny olona kristianina ihany no hamadika any Kristy ka mampisahatra ny asan'Andriamanitra. Izy ihany ko tsika de fa nilaza hoe ny zavatra tena atsangana iritsika atsangana eto amin'ny firenena dia ny fijoroan'ny fahamarinana sy ny fahamasina pitondran-tena zay efa potika sy rava amin'izao fotoana zao. Feny corruption, feny fijangajangana, feny faharatsipitondran-tena, feny fanompoatsampy, izany rehetra zany de faharavana eto amin'ny firenena na tiatsika zany na tsy tiatsika eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra faharavan'ny firenena zany. Ireo anefa no tiatsika atsangana ary iza no anangana azy? Kristy Jesosy mpanjaka ny mpanjaka no tiatsika anangana azy. Betsaka ny fitaka sy ny tetikady ataon'ny Satana am'zany. Maniraka olona izy manao an'izao izy manao anitsy izy. Inona ny valy teny Nehemia? Inona ny tokony ho valy tenitsika? Tsy atsahatra ny asa. Hanangana ny fahamarinana zay. Tsy atsahatra izany asa zany. Na iza anohitra izany. Tsy atsahatra izany. Ny fiampanganareo. Angamba isy ihany ilaza hoe enareo zany mitady anao anitsy, mitady anao an'izao, enareo mitady iseho tahaka an'izao. Ianao izy mantsy Nehemia mitady ho mpanjaka ianao, marina tompoko. Fa raha Jesosy de tsy hoe mitady ho mpanjaka izy, fa efa mpanjaka izy. Sangiritsika ho tanteraka eto amin'ny firenena ny fanjakany. Mpanjakan'ny mpanjaka izy. Tompon'ny tompo izy. Iritsika ho tanteraka izany. Ka tsy isika akory no anjaka, fa Kristy no ampanjaka itsika. Ny fanjakany no atsangatsika eto amin'ny firenena. Izy no eketeny, izy no arahina. Ilay mpamonjy etsika, eketsika hoe Jeso mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay. Izy no asandratsika ho mpanjaka, tsy isika akory, tsy sanatria hoe isika kristianina no anjaro mpanjaka ny Madagasikara. Tsy zany mihitsy ny tarigetratsika, fa ny tarigetratsika de isika kristianina no anangana ny Kristy ho mpanjaka, mba anjaka ny fahamarinana, anjaka ny fakatiavana, anjaka ny fahadivam-pitondran-tena. Ka manomboka amitsika izany. Ny ampalahelo manko raha ohatra ka tsy manomboka amitsika izany, ataon'ny olona ahoana moa no iaina am'izany? Na isika kristianina aza tsy mandeha amin'ny fahamarinana, na isika kristianina aza tsy masina ny fitondran-tena, na isika kristianina aza tsy menatra ifandoty sy ifanetry, tsy menatra ny jangajanga amin'ny vadiny namatsika, sanatria na mbola hanao tandroka sady hanompo sampy. Tsy iain'ny tenin'i Jehova hoe raha Jehova n'Andriamanitra manara azy, raha bala n'Andriamanitra manara azy, fa isika aza mbola hanao tandro. Hanao ahoana moa no hatafarina ny firenena? Fa Nehemia kosa zay tokony alaitsika tahaka de zao. Na inona tetiky Satana, na inona hevitra manohitra ny tenin'Andriamanitra zay mampirisika atsika hanangana ny fahamarinana sy hampijoro ny fahamasina pitondran-tena amin'ny maha-kristianina atsika. Na inona filozofian'ny Satana, na inona hevitra Satana, zao ihany ny tenitsika. Tsy atsahatra ny asa. Tsy marina ny fiampanganareo tsy mitady aka fanjakana izahay, fa hampanjaka kosa ny Kristy. Te hanakivanay fotsiny ianareo, te hampanotanay ianareo ka hapiditra anay any am'izay tsy tokony ataonay. Tsy hanao zany zahay. Na inona fahotanambaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy hanakizany zahay. Rehefa zany ny zava-nisy, inona ny zavatra niseho? Naneo ny voninahiny Andriamanitra. Rehefa tsy netikivo Nehemia, tsy netikivo ny mpiara-miasa rehetra, samy nanatanteraka ny andraikiny tamin'ny toerana zay misy azy, de inona ny zava-nisy? Vita tamin'ny 250 andro ny manda. Zany ny vokany. Tanteraka ny fananganana ny manda an Jerosalema. Vita zany. Ary
Iza nahavitana azy satria Andriamanitray no nahavitany zany asa izany. Ny olona miara-miasa amin'Andriamanitra de mahatanteraka ny diany. Akino am Jehova ny lalanao ary matoky azy de ataony tanteraka. Aza miankina amin'ny fahalalanao. Nehemia ave hitatsika ny maha olombavaka azy, ary de mbola hitatsika eto ihany vavaky Nehemia. Ry Andriamanitro tsarovy Tobia, tsarovy Sanibala. Mazava loatra ankehitriny ampaherezy hoe ny tanako olombavaka Nehemia. Tao anatin'izany ady sarotra rehetra natreny zany, vavaka fikatsahana ny anatanterahana ny programa efa nomanin'Andriamanitra hatao miaraka aminy, ary tsy fanekena ny tenin'ny fahavalo de niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Zany ny fahamarina tsy hitatsika eto. Ary rehefa niseho ny voninahitr'Andriamanitra, hoy ny voasoratra ny 1:20, vitany manda. Inona koa ny vokatr'izany? Raiky tahotra ny firenena manodidina azy no nahavitany zany, nahavitan'Andriamanitra izany asa zany. Raiky tahotra ny manodidina azy. Ry havana, nahoana nanjary raiky tahotra reo? Afa ihany ny Andriamanitra ny vavahany Nehemia. Fa na inona tetikadiny Sanibala tsy nahatsahatra ny asa izany. Ry havana, rehefa isika ny tena vonona iara-miasa am Jesosy Kristy Tompo, hanandratra ny fahamarinana eto amin'ny firenena, hanandratra ny Kristy ho mpanjaka eto amin'ny firenena, hanrava ny asan'ny devoly, fa hanangana kosa fiarahamonina miaraka amin'ny Kristy. Na inona tarigetan'ny fahavalo ho vita ihany zany manda izany. Ary zany natonga antsika hoe Jesosy kapiteninay zao anio zao no hanavaozana indray ny fanomponanao. Nahoana? Satria miara-miady amin'ny Kristy sika, miara-miasa amin'ny Kristy sika, hanangana fiarahamonina vaovao miaraka amin'ny Kristy, tsy amin'ny herin'ny tenatsika. Efa nisy ane zany target zany tany aloha. Saingy zao, raha tsy miaraka amin'ny Kristy isika de tsy mahatsangana fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny hitsiny, satria Kristy Jesosy no ilay nilaza hoe hamoakariny rariny ho mpandresy aho. Raha tsy Kristy Jesosy ny miaraka aminao, tsy mahavita na inona ianao. Ary zany ny tenin'ny tompony hoe raha misaraka amiko ianareo de tsy mahay manao na inona. Ary zany no iantsona atsika rehetra, iantsona atsika titan'ny razana rehetra, na iza milaza ny tena no titan'ny razana. Raha miherin'ny tenanao de potiky Sanibala sy Tobia ianao, tsy matanjaka noho ny demonia ianao, tsarovy zany. Tsy fetsy noho ny demonia ianao, tsarovy zany. Ary raha tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao, de ny demonia ane miaraka aminao ary ny mampalahelo hitatsika eto de izao. Tamin'ireo mpanapaka tany Jody reo, tamin'izy reo efa nisy nieninana ray tetika tamin'ny Sanibala sy Tobia. Efa nisy miray tetika amin'ny Sanibala sy Tobia ve ianao? Zany ve no fitiavanao ny firenena? Ry havana, aza miray tetika amin'ny devoly, aza miraikiraiky iaraka amin'ny Satana, fa tsy hanangana firenena nao ray zany, fa hanrava firenena. Satana neka mpanravatra any am-boalohany izy. Aoko fantatrao zany. Mpanravatra any am-boalohany izy, nanrava ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra izy. Adama sy Eva nadabony tamin'ny fahafatesam-panahy, nanjary voaroka tao amin'ny Saedena. Ary raha vao niroana avy ao amin'ny Saedena izy, de tsy nisy intsony ny paradisa tany. Ny olona roahina miala eo anatrehan'Andriamanitra no ny fanekeny any Satana, de tsy ahatsangana paradisa tany naoviana. Na inona hevitra olombelona, na inona fikasan'olombelona, raha tsy miaraka amin'ny Kristy izy, de tsy mahay manao na inona. Ary zany ny lesona lehibe tsoahantsika amin'ny bokin'ny Nehemia, ny fanekenan'Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny fananganana anefa rava. Sao de miray tetika amin'ny Satana ianao, ampitahotra ny mpiara-miasa amin'ny Tompo. Zany manko no hitatsika amin'ny 7:20, ary Tobia kosa nampitondra taratasy ampitahotra ahy. Ny mpanapaka sasany efa nienina ny ray tetika tamin'ny Sanibala sy Tobia. Havako, tsy mbola tena tafatsangana ny fahamarinana eto amintsika, tsy mbola tena vita ny manda. Aza miray tetika amin'ny Satana re miangavy anareo na iza isika na iza. Aza miray tetika amin'ny Satana re fa tsy ahatsangana firenena akory zany, na inona.
propagandy atao atsisery amin'ny fanandrona sy ny sikidy sy ny fahaizana zao sosao milaza aminareo aho politika ny satany zany andravana ny firenena. Ianao kristianina, atsoina hanana toetra ny Nehemia, atsoina hanana toetra ny Nehemia, tsy hiara-miasa amin'ny Sanibala sy Tobia fa hiara-miasa kosa amin'Andriamanitra mba hitsangana ny firenentsika ho voninahitra Andriamanitra i Madagasikara, anjakan'ny fahamarinana, anjakan'ny fahamasinam-pitondran-tena ny tanora sy ny lehibe, manomboka amintsika kristianina izany. Ireo ndray ary havana, ireo ndray ny fahamarinana antsoatsika tamin'ny Nehemia 4:1-7 averiky matetiketiko ry havana, fa raha ny zavatra tokony hotsoahana ampianarina avy amin'izany boky zany de betsaka, saingy noho ny fotoanatsika de ny votoatiny sy zay zavatra lehibe ihany no voatery tsy maintsy tsoatsika. Ny ray amindreny ary de zao, fantaro ny tetikadiny satany eo amin'ny fiainanao, amin'ny asanao, amin'izay ataonao. Mety aniraka olona izy hamitaka anao, mety hitarika anao anao zao izy, mety hanamby vola olona mihitsy azy izy mba hamonona anao, hanotanao anatren'Andriamanitra, aza mety ho reborebeny vola ianao ka ho latsaka anaty corruption, fandravana fireneny zany ary hamonona anao. Manana valiteny tahaka ny Nehemia hoe, tsy tsatra amin'ny asa-panarenana aho, tsy anaiky ny fiampanganareo diso aho, mitady anakivy ahy ianareo, fa izaho tsy anaiky zany. Tsy hiditra anao fahotana aho ka hiditra ohatran'ny Jehova, nefa tsy anjarako ny miditra ao fanjaran'ny mpisorona, tsy anoty eo anatren'Andriamanitra aho. Enganekana an'izany tariketra tsara zany ianao, de iseho ny voninahitr'Andriamanitra ho raiky tahotra ny manodidina anao. Rehefa ianao ane ny tena mijoro amin'ny fahamarinana ka hitan'ny olona ny fomban'Andriamanitra anao, ho raiky tahotra na zay mitady hamely anao aza, satria Jehova Andriamanitra no miady io anao. Enganery havana, ampahery anao zany tenin'Andriamanitra zany, ka na iza ianao mandreza ho afatra zao, na de mbola tsy kristianina azy ianao, miantso anao zay hiara-miasa amin'Andriamanitra isika, miantso anao zay mba hanaiky an' Jesosy ianao, mba ho tena mpanangana firenena ianao raha nampindramin'Andriamanitra ny fitondrana, raha nampindramin'Andriamanitra ny fahefana, satria tsarovy fa io fahefana eo am-pelantananao io ro manam-pahefana, de nampindramin'ny tompo anao ane io mba azahoanao manompo azy, satria mpanompon'Andriamanitra hanao zay hanasoa ny firenena ianao, araky ny voasoratra any amin'ny Romanina. Enganeka ho tsaronao zany, ary izay rehetra efa nandray an'i Kristy kosa de ilaza hoe, ry Jesosy kapitenay, zao anio zao anavaozana indray ny fanomponanao, ho tanteraka ny izany ho voninahitr'Andriamanitra. Vavaksika ho anao ny dera sy ny Lazara voninahitra ry tompo ao, noho ny tantaran'ny Nehemia mampahery anay, tady hamitaka azy Sanibala sy Tobia, mihoatra noho izany no ataon'ny Satana aminay mamitaka anay, tafika ataon'ny Satana milofo hamotraka anay. Nefa misaotra anao zahay fa niaro ny Nehemia ianao, ary mino zahay fa tahaky nierovanao azy, nierovanao ny olonao koa, zay vonina hiara-manangana ny fahamarinana sy ny fahamasinana, fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ny firenena. De iseho eto amin'ny firenena ay anie tompo ny voninahitra ao, satria na iza mandreza ho afatra izao, de an'olo tenao anao izy hiara-miasa aminao Andriamanitra, mba ho tonga ny fanjakanao ary atao ny sitraponao eto Madagasikara. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambana mpiara-mamaky ny baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa, ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.